Salame, ity horonan-tsary ity dia atolotry ny ASKM izay miresaka momba ny compost sy ny ady gasy atao amin'ny fambolena. Androany isika dia hiresaka mikasika ny fanamboarana compost sy ady gasy adivina amin'ireo biby mpanimba voly ary ireo karazana aretina rehetra. Azavaintsika eto ny fomba fanamboarana compost natoraly. Ireto ary ny akora ilaina raha toka hanamboatra compost 1 kilao. Lalovay na tany mainty 100 ml, ranon-tsiramamy 4 ml, zezipahitra 5 sobika, mololo voatetika 1 sobika, ravimaintso 4 sobika, apombo mahery 1 sobika, akofa voadoro mbola maintimainty 1 sobika, ary rano madio 10 litatra. Ny fanaovana azy. Akora fangaro anaovana ny compost. Ny voalohany dia ZZP apina mololo, apina ravina, apina apombo mahery, apina akofa voadoro. Ny faharoa dia rano fandomana ny compost. Rano 10 litatra, apina lalovay 100 ml, apina ranon-tsiramamy 100 ml. Ny fomba fikarakarana azy. Afangaro ny akora rehetra ka ny apombo malemy andrakofana azy. Lemana ny rano fandomana ary tsy ajanona ny fandemenana raha tsy efa lasa 700 isan-jato ny tahapamandoana. Alamina ny compost ka atao 700 cm ny ahavony ary saromana goelaka na gony na dia fotsy. Anjasana fa 7 andro ny fahamasany. Tsara ho marina fa tsy atao anaty lavoka ny fanamasahana ny compost. Atao amin'ny toerana maloka na misy tafo ny fanamasahana azy. Avadibadika indroa isan'andro, maraina sy hariva. 1 litatra amin'ny lalovay dia mahazo 1 tonne amin'ny compost. Dia izay ny fomba fikarakarana ny compost. Amin'ny voalohany antsika dia resaka ny fandraiketana ny fanafody, ny faharoa ny ady atao amin'ny aretina, ary ny fahatelo ny ady atao amin'ny bibikely ivelan'ny tany sy anatin'ny tany. Ho resantsika zao ary ny fomba fandraiketana ny fanafody. Mila ranombary sosoa, rano mangahazo maitso na maina na andrahoana, savony gasy na tantely ray na 2 sotro fihinana. Fanamarihana, tsara raha ampiasaina ny iray amin'ireo fandraiketana ny fanafody ireo. Afangaro amin'ny fanafody afafy amin'ny voly. Ireo dia solon'ny lakôly ampiraikitra ny fanafody amin'ny voly. Fitandremana amin'ny fampiasana ny fanafody. Mety hiteraka favoazana ny tsy fahaizana mampiasa ireo fanafody ireo. Tsy ampiasaina ny fanafody amin'ny fotoanany be rivotra sy be orana. Rehefa mampiasa azy dia miamboa rivotra. Amin'izay tsy lasan'ny rivotra ny fanafody. Izao tsika dia resaka ny karazana ady atao amin'ireo aretina mahazo ny voly. Ny ilaina amin'izany rano tain'aomby na lona. Ny fomba fikarakarana azy. Alaina ny tain'omby maina 1 kg na 13 kapoaka, afangaro amina rano 10 litatra. Dia alona 12 andro izy, dia saromana sachet plastika matsoka. Rehefa vita izay, tatavana ny rano tain'aomby 1 litatra, tapoina amin'ny rano 3 litatra, dia asina rano taretra na savony gasy izy avy eo. Ny fomba fikarakarana rano taretra dia totoina ny taretra, rehefa vita toto izy dia afangaro amin'ny rano 10 litatra. Ny rano taretra dia ampiasaina amin'ny famonina ny bibikely. Ny paikady entina miady amin'ny ramerina. Ny ramerina dia karazana aretina mpahazo ny voly. Mila sakay na tongolo gasy 1 kapoaka na lona. Ny fomba fikarakarana ny fanafody, alaina ny sakay na tongolo gasy 1 litatra na lona. Asina rano 5 litatra miaraka amin'ny savony gasy na lona na rano taretra. Izao kosa antsika dia resaka ny ady amin'ny aretina ny voly toy ny arefesina hita amin'ny raviny na lagaly. Ireo akora ampiasaina amin'izany, apombo-bary malemy 1 kg. Ny fomba fikarakarana azy, ampangotsana ny apombo ary ampina rano 10 litatra dia ahotsika indray andro sy indray alina izy. Ny fomba fampiasana azy, tonga dia ampiasaina rehefa avy nahotsika ilay izy. Misy karazany roa ny bibikely. Misy ny bibikely ivelan'ny tany ary misy ny bibikely ao anatin'ny tany. Ny resantsika voalohany amin'izany dia ny bibikely ivelan'ny tany, izay ahitana ny kimavo na ny ramerina, ny olom-pandrey ary ny olatsa-mainty. Ny fomba amonoana azy, maka sakay pilikely sy molaly 2 sotro fihinana avy, dia miampy rano 10 litatra.
Akoatran'izany dia misy karazana zavamaniry azo ampiasaina toy ny ravi-koninina sy sevalay, apangagasy na dingadingana, ravitaim-borotsoloza na zavamaniry fanao ahodikakana. Fatsa 2 kg. Ny fomba fikarakarana azy: totona ireo zavatra ireo ary afangaro amin'ny rano 10 litatra ary alona 10 ka hatramin'ny 12 andro izy. Ny fomba fampiasana azy: alaina ny iray fatratra amin'ny fanafodiny karakaraina teo ary ampiana rano tsotra sy fatsa dia azo ampiasaina avy eo. Izao kosa tsika dia resaka ny biby ao anatin'ny tany. Ny zavatra ilaina: voandelaka sy tatamo na kosoda sy tatamo na dingadingana sy tatamo. Tatamo atsasakilao, voandelaka voatoto atsasakilao. Iray tanany ila no araraka isaka ny lavaka alohan'ny fambolena. Na tatamo atsasakilao, kasoda raviny atsasakilao voatoto. Iray tanany ila no araraka isaka ny lavaka alohan'ny fambolena. Na koa tamotamo atsasakilao, dingadingana atsasakilao voatoto. Iray tanany ila no araraka isaka ny lavaka alohan'ny fambolena. Ny fitsaboana masombolo. Ny zavatra ilaina dia ranomena. Alaina ny ranomena roa tsotso lehibe, afangaro amin'ny masombolo 3 kilosy sasany, asiana rano maro na rano mangahazo mba hampiraikitra tsara ny ranomena amin'ny masombolo. Zay ny fomba fikarakarana ny fanafody sy fomba fiadivana amin'ny bibikely. Misaotra nareo nanaraka hatramin'ny farany.